Nanomboka ny 3 Desambra 2024 teo ny fiadiana ny amboarana Club tompon-daka ny ranomasombe Indiana ho an'ny manana fahasembanana ary tsy farana raha tsy amin'ny Alahady 4 Desambra 2024 izao mampiatra ny lalao i Madagasikara amin'ity andian'ny faha-20 ity. Basket sur fauteuil, de tennis sur fauteuil ihany koa izay atao any amin'ny ANS, de pétanque, doublette, lasy-vavy de boccia. Amin'ity basket atrentsika ty de tsika foana ny champion de l'Océan Indien. Efa misisisy atao koa fa ny telo ny angamba fa inepany zao ty satria za mino fa azontsika koa io. Ekipa malagasy roa no mandray anjara amin'ny taranja basket, taranja izay voafiandreo malagasy tsara. Représenté deux équipes Madagascar de Ligue Natsimo Andrefana sy Ligue na Tananarivo. Tsika malagasy par rapport ny zareo aloha matanjaka sady mailaka sady kinky. Groupement ny ankizinay nisy moa mbola tany amin'ny province de ray volana angambany zay ny afaka niaraka nikotrana noho ny fitiavanay le sport aloha de ataonay foana zay mampety ny zavatra misy miaina amin'ny zava-misy na hoe resaka matériel, resaka vola, resaka fitaovana sy ohatr'izany de ataonay zay mampety anazy. Aorian'ity CCCHOI ity andray anjara amin'ireo fifanitsana ho an'ny Jeux paralympiques de Tokyo any koa ny mpilalao malagasy. Any amin'ny Jeux africains j'ai any mois de mars sy mois de juin satria mbola misy qualification ihany amin'izany dia andraisantsika anjara ihany koa qualifiena n'ireo atletantsika ireo handray anjara amin'le Jeux paralympiques de Tokyo 2020.